Andron'ny fialamboly kosa ho an'ny akamaroan'ny olona ny andron'ny voalohan'ny volana May tahaka izao anarareo tanàna tanterahana ny fitsangatsanganana sy ny fionana amin'ny fianakaviana samihafa. Isan'ny nanatanteraka izany ny teo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina GSI ny fampitona teny ambony manambola teny ary ny mpampianatra ny mpianatra ireo mpandrahara tao anatin'ny sekoly niaran'ny korana niaran'ny totorepika izy ireo tao anatin'ny ity fotoana ity. Ambohi-piaonan'ny fianakaviam-ben'ny GSI androany hiteny ambony manambola fotoana niarahan'ireo mpianatra mpanabe ary mpitantana ity sekoly ambony tsy miankina ity niaravoly. Journée récréative no iantson'ny sekoly nietsika izay efa fanao isaky ny volana May ohatr'izao araka ny nambaran'ny président-ny GSI azy. L'université GSI dia faly manolotra ny journée récréative et pédagogique aty amin'ny Pato Beach araka ny fanaontsika nandritra ny 13 taona zay dia tafiditra ao anatin'ny cursus d'études zany ity etsika fialamboly fifankalalan'ny mainto milaly na mpampianatra na mpianatra dia eto zany mifampizara zay traikefa satria na fananinana tao voalohan'ny volana May foana izy tena nandritra an'izay 13 taona zay ny antony tsy miasa ny mpampianatra tsy miasa ny mpandraharaha rehetra tsy miasa koa ny mpianatra dia ao anatin'izay programme zay zany misy ny etsika fanatanjahantena ny basket ny volley ny foot beach soccer moa zany hitantsika mbola mandeha ao dia misy koa fifananana ara-koltoraly fifananana mihira fifananana mandia dia ho avy eo ny zumba misy koa ny lomano dia mamarana azy dia riva misy moa le araka ny fanaontsika hatramin'izay le misy mister isa-taona zany dia miova foana zay dia misy passation ana fanion an'le misy mister vaovao élu an'le taona. Etsika fialamboly isan-karazany araka izany no niarahany rehetra tao anatin'ny fifaliana sy ny fiarahana tanteraka raha niarahanao basket ny sasany ho an'ny izay ity hitaran'izay ity nampiseho ny fahaizany mandihy kosa ny hafa nafana moa ny androka dia maro ireo mpianatra sy mpanavy ny safidy ny ilomano raha ny tatazana teny antoerana. Niarahan'ny maro kosa nanao zumba ny angalian'ny tarika iray mpanao rapy malaza. Mariana fa misy adimy ankehitriny ny université GSI eto Andrenivohitra vao nisokatra tamin'ity taona ity ny Taosiny bypass. Aorinan'izao etsika journée récréative zao moa zany dia miditra amin'ny andihy amin'ny farantsika volana May ho an'ireo zay mbola nisalasala dia misokatra ny université GSI bypass Itaosy Antaninarenina Analakely Ambotofilao sy Ambatomitsangana dia amin'ny année scolaire vaovao indray zany vao isan'ny rentrée any amin'ny volana oktobra. Fombiaza teraky ny journée récréative androany no an'ny GSI nalainy tsara ka narehetra ka dia ny masoandro moa tokoa no nampalahelo. Dia izay ihany koa toko lasy toko vavy no anakatonana indray ny pejin'ny fampalalam-baovao ary tamin'ity takariva ity isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azo adino orinan'izao fampalalam-baovao zao ny fandarana resabe hitondrana amintsika ny zava-misy eto amin'ny firenena isorana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany famefotoana eto indray tsika ao amin'ny raha pitso veloma tompoko.